mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba antsika ry afaka malalatra ity talata fa 20 volana oktobra ity. Ny mofinaina valahatra ho antsika anio dia ny boky Josoa toko faefatra amby roapolo, Josoa toko faefatra amby roapolo, ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Josoa toko faefatra amby roapolo, andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Vakitsika aminaran'i Jesoa. Ho ankehitriny matahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an'i Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehovah dia fidinareo anio izay hotomponareo na Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Fa namaly ny vahoaka ka nanao hoe sanatria raha afoy an'i Jehovah izahay ka hanompo izay Andriamanitra hafa. Fa Jehovah Andriamantsika, izy no mitondra antsika sy nirazantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny tranona handevozana, ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo imasontsika ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra izay notetesintsika. Ary Jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anoloantsika dia ny amorita izay nonina teto amin'ny tany, koa izahay koa dia mba hanompo an'i Jehovah fa izy no Andriamantsika. Ary hoy Josoa tamin'ny vahoaka, tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo, fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra sarom-piaro izy, ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an'i Jehovah ianareo ka manompo Andriamanitra hafa, dia hiverina izy ka hampahory anareo sy hahafongra anareo rehefa nasiany soa. Teo ny vahoaka tamin'ny Josoa, tsia fa Jehovah ihany no hotomponay. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, fa volombelona ho an'ny tenanay io ianareo, fa efa nifidy an'i Jehovah hotomponareo. Ary hoy ny olona, iny vavolombelona izay. Dia arionareo ankehitriny ary ny Andriamanitra hafa izay ao aminareo ka ampanantony an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'ny Josoa, Jehovah Andriamanitra no hotomponay ary ny feony no henonay. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tafita ny renirano Jordana na ny Jordana ny zanak'Israely, ary dia tonga amin'ilay tany izay nampanantenaina ry havako, ny tany Kanana. Ary dia rehefa vita ny fandaminana maro samihafa dia ito dia Josoa niteny ny vahoaka, nampifidy ny vahoaka, nanafatra ny vahoaka ny zanak'Israely ny amin'izay safidiny na hanompo an'Andriamanitra izy na tsia. Dia hoy Josoa amin'ny andininy fa 5 tapany farany, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Inona moa no lanjan'io teny io ry havako? Teo amin'ny tenin'ny Josoa tamin'ny kabary nataony teo anatrehan'ireo zanak'Israely. Raha toa ka mamaky ny andininy vitsivitsy izay tandrify antsika isika amin'ity mofinaina ity, ny andininy fa efatra ambin'ny folo zany ka hatramin'ny efatra amby roapolo, dia afaka mametraka fanontaniana manao hoe raha toa ka tonga mpino ny firenena amin'ny vahoaka anankiray dia adidin'iza moa zany? Raha toa ka manana vina isika andeha atao hoe ny kristianina eto Madagasikara izay manokana andeha atao hoe ny FJKM na ny kristianina malagasy, dia manana vina manao hoe Madagasikara ve mbola ho kristianina ao anatin'ny 100 taona manaraka? Ho an'ny FJKM manokana moa dia
tsaroantsika ny vina fototra tany amin'ny synota lehibe tany Sambava dia hoino Matsirabe sy Sambava moa zany de samy nanao vina manao hoe mbola ho tany kristianina Madagasikara atao anatin'ny 100 taona ho avy, mane amin'ny taona 20 na taona 20 sy amy 110 zany de mbola ho tany kristianina ihany Madagasikara, ary samy miezaka am'izany ny fiangonana kristianina rehetra eto anivon'ny firenena katolika na protestanta io de samy miezaka ny hoe andeha ho azonina ny mahatany kristianina ny Madagasikara amy taona afaka 100 taona anatin'ny 100 taona, tsy hoe teny fetenenina nefa zany fa teny mitaky andraikitra na koa vina mitaky andraikitra, vina mitaky fahafoizana, vina mitaky adidy aza amin'ny kristianina sy ambatan'olona sy ny fiangonana hoe ahatany kristianina Madagasikara hatrany amin'ny 100 taona manaraka. Tsy hoe mora akory ny miazona an'izany teny zany satria fatatsika fa betsaka ny anton-javatra mahatonga ny olon'ny firenena tsy ho kristianina, tahaka ny fahabetsahan'ny anton-javatra mahatonga ny kristianina tany anankiray ho kristianina. Dia eto ary manome toro lalana na toromarika ny bokin'ny Josoa toko 420 am'izay vina ny hoe mba hahatonga ny Madagasikara ho kristianina hatrany. Misy lavin-javatra 2 na 3 izay azo ampiarana na fomba fiasa atao mba ahatratrarana hatrany zany hoe tany kristianina Madagasikara atao anatin'ny 100 taona manaraka. Ny voalohany indrindra de ny andininy fa 520 zay vakitsika teo manao hoe manomboka eo amin'ny fiainam-piangonana zany, adidin'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana ny manao ny zanany ho tonga kristianina. Zay le teny manao hoe izaho sy ny ankonako hanompo an'i Jehovah zay. Eo de fanapahan-kevitry ny ray aman-dreny zany, manana adidy zany ny ray aman-dreny, tena fanapahan-kevitry ny ray aman-dreny mihitsy ny maha-kristianina ny ankohonany. Zay amin'ny bokin'ny Josoa zay raha teo amintsika kristianina, fanapahan-kevitry ny ray aman-dreny ny maha-kristianina na tsy maha-kristianina ny ankohonany amin'ny voalohany aloha. Ka mety mieritreritra ny ray aman-dreny manao hoe ka rehefa lehibe ngeny ankizy hanana ny safidiny ihany, rehefa 20 taona dia hanana ny safidiny ihany izy. Fa na inona safidiny ankizy amin'ny fahalehibeazana tsy tonga de lehibe ny olona akory. Fantatry ny Baiboly tsara fa tsy tonga de avy hatrany de lehibe ny olona. Tsika tsy niteraka lehilahy lehibe 20 taona na 20 taona fa niteraka zaza amin'olo, ary manoloana ny zaza amin'olo indrindra no itenena amin'ny Baiboly manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, fa na lehibe azy izy de tsy miala amin'ny zany na de vandotra azy izy. Dika zany de tena misy andraikitra ny ray aman-dreny mihitsy amin'ny maha-kristianina ny ankohonana sy ny fianakaviana. Kristianina ny tanindrazana na ny firenena anankiray manomboka eo anivon'ny fiainam-piankohonana zany, manana didy zany ny ray aman-dreny hitaizany zanany sy ny taranany ny ankohonany eo an-tokantrano aloha amin'ny fanomponan' Jehovah, tahaka ny tenenin'ny Josoa eto hoe raha izaho sy ny ankohonako de any Jehovah, izy Jehovah no tomponay. Ray aman-dreny zany de manana zay safidy zay na inona lazaina de andraikitry ny ray aman-dreny ny mitondra ny zanany ho tonga kristianina. Amin'ny androm-pahalehibeazana zay ndray zavatra hafa, rehefa tsy eo ambanin'ny fiandidinao izy fa manana safidy ny hafa, zay ndray zavatra hafa. Fa safidy mihitsy ny hoe ny ray aman-dreny dia mbola kely ny zanany ao anatin'ny fiainam-piankonany dia manana didy izy hitaona azy ivavaka, hampianatra azy sekoly alahady, hampianatra azy soatra masina, hampianatra azy ny fahendrena kristianina, ny Baiboly sy ny tahaka zany, ary tsy tokony hanao ambany zavatra izany. Zay ny tenin'ny Josoa eto manao hoe izaho sy ny ankohonako de hanompo an'i Jehovah zay. Hoy Josoa manao izaho aloha zay vao ny ankohonako. Fa raha misy ray aman-dreny de zao manao hoe ny ankohonako aloha vao izaho. Raha vitan'ny ray aman-dreny mandreraka anjanany mianatra sekoly alahady fa izy tsy miangona. Raha vitan'ny ray aman-dreny mandefa anjanany mianatra any amin'ny sekoly kristianina fa izy tsy mivavaka. Fa ny tenin'ny Josoa eto de manao hoe izy aloha, ny ray aman-dreny zany aloha, izaho de zay vao ny ankohonako. Fa raha mifamadika am'izay dia tsy afaka manome modely anjanany ny ray aman-dreny.
ahoana moa na tonga ny ankonanao kristianina raha ianao ray aman-dreny ara tsy mino, ahoana na tonga ny ankonanao kristianina hivavaka raha tsy ianao aza ray aman-dreny no modely ilay nitahaka. Zay mahatonga ny Josoa nytenitra hoe izaho aloha de ny ankonako zay vo izahay. Mazava tsara zany, izaho ny ankonako de izahay. Afaka malala manana didy ary isika ray aman-dreny, raha toka kristianina avokoa ny fianakaviana sy ny ankonana de mora kokoa na kristianina ny firenena sy ny fiarahamonina. Ary dia tsara ny fiezahantsika ray aman-dreny tenim-bola zaza, tenim-bola ao anaty eo ambany fiadidiana ao ny zanakao de ataovy manomboka eo aminao zany, manomboka eo aminao de ataovy zay kristianina azy, ary ianao manome modely. Zay moa dikany hoe ataovy batisa, ampianaro sekoly alahady, io zay mahavatra ihany. Rehefa tsy mahavatra ianao dia tsy mahavatra manao an'izany amin'ny fahazazana dia any amin'ny fahatanoranoilay zaza na ny fahalebiazany de vidiny lafo zay, vidina lafo zay. Rehefa tsy manazatra azy ianao any amin'ny fahazazany dia vidina lafo zay rehefa any amin'ny fahalebiazany. Ny miezaka manazatra azy hatrany amin'ny sekoly alahady, hatrany amin'ny fianarana katesisy, hatrany amin'ny fianarana dia ndrandray aza zay efa manao mafy any amin'ny fahazazana sy ny de aza mbola tsy mahita vokatra ihany, maika fa ny manao atsirambina. No zany de mampahery ianao ray aman-dreny mba ho an'izay efa ao anatin'izany hoe fanapahan-kevitra, mitaiza ny ankohona, mitaiza ny zanany, mitaiza ny fianakaviana mihitsy koa aza, satria mety ho zanakavanao, mety ho zanaky ny mpiray-tam-po aminao, mety ho amposinao mba hianatra sekoly alahady, hianatra soatra masina, satria fianakaviana manontolo mihitsy eto andresany Josoa. Midika manao hoe fitaovana iray zay ahatratrarantsika ny hoe tany kristianina Madagasikara manomaromarina kokoa, ahoana no mba hahatonga ny firenena ho kristiana de manomboka eo amin'ny isam-pianakaviana zany. Fa ny faharoa de izao, manomboka eo amin'ny mpitondra. Faharoa dia eo amin'ny mpitondra, eo amin'ny mpitondra satria Josoa eto no mpitarika, Josoa eto no mpitondra. Dia Josoa koa zany eto de miteny ny joro vavolombelona manao hoe izahay dia hanompo an' Jehova, ka anareo mba ahoana? Izaho sy ny ankonako de ho kristianina, fa ianareo mba ahoana? Josoa zany eto dia mitaona ny mpino, mitaona ny vao zanak'Israely mba hanompo an'Andriamanitra. Raha ohatra ka ho tonga kristianina ny firenena afaka zato taona de manomboka koa zany eo amin'ny mpitondra. Ny mpitondra de tokony ho kristianina raha ohatra ka mitaona raha te ho kristianina sika. Marina loatra fa amizao andro antsika izao moa efa misy ny hoe fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana, ndraindray tsy azo ataon'ny mpitondra fanjakana na n'olom-panjakana akory ny maneho ny finoany noho ny antony maro samihafa, de ndraindray tsy samy maneho ny finoany akory ary izy. Dia ao anatin'izany indrindra no mampieritreretana antsika, ao anatin'izany andinin'izany indrindra mampieritreretana antsika le afaka malala andininy manao hoe raha izaho sy ny ankonako de hanompo an' Jehova zahay. Tamin'ny taonjato fa enina ambin'ny folo, zay niroborobonin'ny protestantisme ary nisy olana moa tam'izany fotoan'izany tany amin'ny nahaterahan'ny protestantisme tany Allemagne, dia nisy fomba fiteny manao hoe cuius regio et dius religio. Ina dikan'ity teny latina ty hoe cuius regio et dius religio, zany hoe raha dika amin'ny teny frantsay zao manao hoe tel prince telle religion, zany hoe arakaraka ny finoan'ny mpanjaka ny finoan'ilay firenena, arakaraka ny finoan'ny mpanjaka ny finoan'lay faritra na lay faritany lay firenena. Ny fanarahana lehibe tamin'ny andron'ny Martin Luther moa zany sy tao ty ambadiky Martin Luther de nisy firenena, nisy faritra maro tany Allemagne nandray ny protestantisme, nisy kosa nijanona tao anatin'ny tokontany katolikasisma ihany. Dia nisy fanapahan-kevitra tany Augsbourg ny taona 556 nanao hoe zao no izy ny fanarahantsika, aleo ny finoan'ny mpitondra no hibaiko ny finoan'ny fiarahamonina. Raha toka raha ohatra ka protestanta ny mpitondra de protestanta koa zany lay firenena na lay faritra. Raha ohatra ka katolika lay prince na lay mpanjaka de katolika ihany koa zany ilay faritra. Zay le hoe cuius regio et dius religio. Eto de na de tsy zay loatra asan'ity Josoa toko faefatra amby roapolo ty,
dia manome safidy josoa eto tsy manery ny olona mihitsy hoe tsy maintsy anaraka an'andriamanitra ny finoan'andriamanitra fa izao kosa nanome modely izy nanome modely izy manao hoe raha izay menakavy dia anompo an'andriamanitra zahay ka mitaona anareo zahay mba hanapa-kevitra fa mifidiananareo anio miavako ny séparation de l'église et de l'état izay nolovana tamin'ny frantsay hatramin'ny constitution nanapandrena frantsay tamin'ny taona 1900 na 1900 volana desambra dia ndraindray mahatonga ny mpitondra na ny mpitarika eo anatin'ny fiarahamonina ho tsy samaneo ny finoana ho tsy samaneo ny maha-kristianina azy ary maika moa fa am'izao firoborobony ny fivavahana ataotsika hoe tsy kristianina izao na ny slamy io na vavahana hafa io de vao maika toy ny manery na mampamenatra na miazona ny hoe tsy tokony maneho ny finoany mihitsy ny mpitondra mba tsy hatonga ny fiarahamonina hitanila atsiaro marina tokoa zany ry havako fa raha eo anatrehan'ny lalàna de izay eo anatrehan'ny lalàna de tsy tokony andanina amin'izana ny mpitondra fa nefa na izany zany aza de izao manana ny finoany azy manokana koa ny mpitondra manana ny andriamanitra zay tompony izy de izao na inona de tokony ahay andanjalanja tsara zay mety ho mpitondra na any amin'ny fokotany io na any amin'ny commune io na any amin'ny faritra maro io fa tokony tsy hitanila izy zay ny lalàna fa nefa koa tokony hijoro vavolombelona maha-kristianina azy izy raha kristianina ny fivavahana silamo tsy de tena manana lalàna manahoana loatra moa zay azy fa ararehina amin'ny toerana maro ohatra hoe ny fivavahana silamo ohatra de ny azy tena tsy mahamenatra azy mihitsy ny mijoro vavolombelona amin'ny finoany amin'ny faritra maro maneran-tany de izao tsy nahafantatra zany cudius religio zany izy fa ny azy de zao manao hoe rehefa mpitondra silamo de miezaka kosa izy na tsy manery aza mijoro vavolombelona mahasilamo azy ohatra na rehefa tsy bivavaka izy dia maneho ny maha tsy bivavaka azy fa ndraindray ny kristianina ny mpitondra ny mpitarika kristianina anatin'ny fiarahamonina any de menatra ny mijoro vavolombelona maha-kristianina azy tsy hoe mitona tsy hoe manery inge ny olona tahaka ny josoa eto josoa nge tsy manery ny olona hivavaka fa nanome safidy izy hoe fidionareo anio zay ho tomponareo andiny 5 zany iny ijoro vavolombelona izy ho zany ny mpitondra kristianina de manana didy eo anatrehan'andriamanitra tsy eo anatrehan'ny lalàna ihany fa eo anatrehan'andriamanitra mihitsy koa tsy hoe eo anatrehan'ny lalàna de miezaka hoe tsy mandanina amin'izana amin'izy zay tsy didika hevitra fa eo anatrehan'andriamanitra de manana didy izy ijoro vavolombelona inona moa no mahaminatra azy raha mandeha miangona izy satria be dehibe ny kristianina arakaraky ny andraisana andraikitra anatin'ny fiarahamonina na firopokotahana izy na arakaraky ny ametrahana azy andriamanitra azy andraikitra anatin'ny fiangonana no tsy mampiangona azy indray zany hoe arakaraky ny anondrotan'andriamanitra azy no anaravikina n'andriamanitra indray ohatran'ny menatra indray izy mandeha miangona ohatran'ny midifidify indray izy rehefa manao adidy eo anatin'ny fiangonana ohatran'ny tsy te atao hoe kristiana sanatria de satria hoe any am'reny faritra madinidiniky iny de nandray tratran'izany fa raha ohatra ka olona hafa ndeto satria hoe ny silamo ohatra natahaka zany de tsy menatra am'izay inono mihitsy izy fa maninony tsika kristianina ny menatra maninony tsika kristianina no tsamijoro mijoro tsika tsy hoe hiandanina amin'iza na amin'iza tsy zay loatra fa tokony tsy menatra am'izay inonao ianao o de mitompo efa nyteniny io manao hoe raha menatra io mason'ny olona ianao de ho menatra anao kosa amy lafina raha menatra io mason'ny olona ianao zany menatra natao hoe kristianina menatra ny ampafantatra ny olona fa andriamanitra ny fiainana Jesosy ny fahazavana de ho menatra anao koa hoy Jesosy zany dia tena ilaina mihitsy ny joroan'ny kristianina vavolombelona tsy anereny na ampiasan'ny ny fitaovam-panjakana ny fitaovan'ny orinasana tahak'izany anoana ny vivahana kristianina tsy zay loatra fa ny fijoroana hoe zava-dehibe ny atakaran'ny olona fa kristianina ianao tsy hoe mitona azy tsy marina loatra fa ny lalam-panorenana mety manao zany any amin'ny faritra maro fa raha ohatsika eto Madagasikara marina fa eo ny lalam-panorenana fa tsy manahaka ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy ny lalam-panorenana tsy angona na tsy hivavaka na tsy hanao adidy na tsy ny tahaka izany
ety afaka maralina de zao tena manana adidy ny kristianina mba hiazonana ny hoe ho tany kristianina Madagasikara atao anatin'ny 100 taona mafy de manana adidy ireo kristianina napetraka Andriamanitra eo amin'ny andraikitra maro samihafa manomboka any amin'ny fokotany otsika teo mandrapatonga hatrany amin'ny sehatra maro samihafa any de tokony ho atsiaro hoe manana adidy hijoro vavolombelona anao tahaka ny Josoaty hoe raha izaho sy ny ankonako dia anompo an' Jehovah zahay. Efa malala ny tompon'andraikitra isa tokony itsika mianakavy ho vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra. Iza moa ny ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra? Iza ny toro ny fahatsaran'ny Kristy? Raha tsy isika, raha menatra an'izany sika de ataon'ny tompo ahoana izandreo nankinina ny tompo izany asa sarobidy zany. Fa ny fahatelo de zao ny vahoaka mihitsy koa, ny vahoaka mihitsy koa. Raha ohatra ka mihevitra tsika fa mbola tany kristianina Madagasikara atao anatin'ny 100 taona, eo ny isam-piankonana sy isam-pianakaviana zay manomboka amin'ny ray aman-dreny, eo ny tompon'andraikitra isa tokony, ny mpitondra, ny mpanapa-kevitra, fa izao koa eo ny vahoaka mihitsy. Ny andininy fa hitatsika amin'ny andininy fa 9 ary hoy ny Josoa tamin'ny vahoaka, tsy mahay manompo an' Jehovah Andriamanitra ianareo fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra saro-piaro. Dia hoy ny vahoaka andininy fa 120 de hoy ny vahoaka tamin'ny Josoa, tsia fa Jehovah ihany no otomponay. Andininy fa 20 eny vavolombelona izahay fa Jehovah ihany no otomponay. Ny afako zava-dehibe koa ny fanapa-kevitry ny vahoaka. Raha mitenitsika hoe vahoaka eo dia ilay fiarahamonina mihitsy zany, ny toe-tsainy, ny fomba fiainan'le fiarahamonina mihitsy zany de tokony ho fiaina kristianina. Zava-dehibe ny hoe fiarahamonina kristianina. Mahafinaritra ery ny mahita amin'ny toerana maro ndraindray tsy mieritreritra manao hoe ny tany kristianina nge any any Eropa nge tsy mivavaka fa be dehibe amitsika miresaka zao any Eropa no efa mahita andini-tsotra masina ianao, fa efa manomboka mahita andini-tsotra masina eny amin'ny bus ianao, manomboka mahita andini-tsotra masina eny amin'ny gare ianao, manomboka mahita andini-tsotra masina eny amin'ny toerana maro ianao any Eropa. Fa tsy eto Madagasikara ihany, eto Madagasikara moa de efa mahitsika eny amin'ny taxi be, eny an-damosiny taxi be eny amin'ny taxi eny, mahita andini-tsotra masina. Zay le hoe vahoaka resy lahatra. Ndray mahita andini-tsotra masina any amin'ny toeram-piasana, mahita andini-tsotra masina eny amin'ny birao, marina loatra. Fa hotsika toe misy ny séparation de l'église et de l'état na fisalahan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Fa izao ny vahoaka kristianina manana zay ino, tsisy mandrara anao mihitsy tsy hametraka soratra masina na fitoina filazantsara eny amin'ny fiarakodianao, tsisy mandrara anao mihitsy tsy hametraka andini-tsotra masina eo amin'ny tokantranonao na amin'ny fivarotanao na amin'ny toeram-piasanao, tsisy manakana an'izany. Fa nandray ny mahatonga atsika tsy mametraka zany de ny enatra hoe sao de ataon'ny olona hoe kristianina zay eo, fa tsy te atao hoe kristianina satria koa mety ho mandeha amin'ny tsy fahamarinana, mety ho tsy te ho hita hoe kristianina satria asa mety mivary toka ve sanatrina na tahaka zany de menatra. Tsy ry havako, eto Josoa de miteny manao hoe fidionareo anio zay tomponareo manana adidy mihitsy zany ny vahoaka. Tsy hoe ny mpitarika ihany fa lay vahoaka mihitsy, le fiainam-bahoaka mihitsy amin'ny ankehitriny de tokony miaina amin'ny soratra masina, miaina amin'ny ary tsy hoe soratra masina soratana fotsiny, fa raha tsy zany de lasa filakitery tahaka ny tamin'ny andron'ny fariseo, soratana hiteny sery lay soratra masina fa tsy iainana. Fa eto moa zany de soratra masina iainana ny resahantsika ka de vahoaka miaina ny soratra masina. Afaka malala sambatra ny firenena hoy ny mpanao salamo zay manana an' Jehovah ho Andriamaniny. De engany ry havako ho voazontsika zany fa na inona mety ho fahasarotam-piainana, na inona lafin-javatra lalovantsika de sambatra ny firenena manana an' Jehovah ho Andriamaniny. Ngamba tsy mila provy be dehibe na ny fisian'ny varanaretina namono olona anetsiny, anapitrisany teto ambonin'ny tany mba nandalo teto Madagasikara ihany, betsaka ireo havantsika zay namoy havana, miara-miondrika amin'izy ireny sika, miara-misento, miara-mitondra mafesatra. Fa raha oharina am'izay mba any hafa de tsapatsika kosa hoe nisy tanan'Andriamanitra niaro ny firenena. Raha ohatra ka mijery ny fahasahiranana eran-tany itsika
dia ekena fa be dehibe tena be dehibe ny mahanitra eto Madagasikara saingy zao tsapatsika ny famindram-pon'Andriamanitra ka na io aza ny fitavozavozantsika amin'ny fahaiza mitantana ohatra fitavozavozantsika amin'ny fandaminana maro samihafa de tsapatsika kosa na inona fa zao eo amin'ny firenena Andriamanitra miaro ny firenena izy marina loatra fa tsy afaka nararoatra ny rantsika fa mampandray andraikitra ny tompo ny am'izay ijorotsika mahabinotsika saingy na inona de zao eo amin'ny firenena malagasy Andriamanitra eo amintsika Andriamanitra ka dia sambatra sika manana zany Andriamanitra zany ho Andriamanitra eo anivon'ny firenena mitoy zany raha ohatra ka miezaka ny isa-tokantrano mitory ny filazantsara miezaka ny tompona andraikitra isa-tokony tsika mpampianatra mpanabe manao zany am'izay adidy mety tandrefy atsika ary indrindra ny vahoaka ny kristianina isam-batan'olona ny isam-pitandremana ny isam-piangonana de miezaka miaina ny tenin'Andriamanitra mivavaky sika tompo misaotranao zay ny amin'ny teninao zay manazava aminay fa manana didy zahay amin'ny kristianina ny firenenay ny tanindrazanay de mivavaky zay tompo da io ny tokantrano tsirairay ny raim-pianakaviana ny renimpianakaviana ny isam-piangonana mba hotamana ho tia ny fanompoana sy ny fanarahana anao mivavaky zay ho an'ny mpitondra isan'ambaratongany ny mpanabe ny mpitarika ny mpanefy saina ny mpamolavola mba samy hijoro vavolombelona tsy homenatry ny filazantsara tsy homenatry ny finoana tsy homenatry ny maha-kristianina azy mivavaky zay ho an'ireo vahoaka ho an'ny firenena malagasy manontolo ho an'ny kristianina isam-batan'olona mba hiteny tahaka ny voalazan'ny soratra masina tahaka ny zanak'Israely manao hoe Jehova ihany no otomponay Jehova Andriamanitray no otomponay ary ny feony ihany no hoenonay zany fanekepony zany ny tompo dia ho arahin'ny mpino rehetra ho arahin'ny kristianina rehetra eto Madagasikara sy ny malagasy tsy vaky volo de mampahirezy ianao ireo manana olana ireo tsy salama ireo manana ady ampanahitra tronay am-bavaka ireo tokantrano manana olana mandalo fisedrana de manapiny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana anao de mitoera aminay mandrakariva Jesoa anapakeo aminay ny fiadananao amen